fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo izao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe lalana roa. Tantara nosoratan'ny Andry Tafita Mikael. Novelomin'ny Tsiry, Miray, miaraka tamin'ny Tovo, Saloy, Ioby ary Landry Steven. Nandrafesana nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Vita ihany ny fianarana mahalasa ho mpitsabo nataoko. Voatendry asany ambanivohitra be aty. Ahoana ozy izy fitira maheno an'izany e? Tonga dia midira fa tsy midy io e. Indry. Bonjour malalaka. Bonjour indry. Fato mainamaina be ny lazany e. Tsy zany ry fa misy zavatra mahalasa kely ny saiko. Inona indray ary zany e? Fianarana ve tsy efa vita? Sa lasa saina miraharahantsika amin'izay? Ka eo indrindra ny tena mampiasa ny saiko e. Fa maninona e? Ka hitandry, voatendry asany ambanivohitra be. Inona moa zany ny olana amin'izany fa miaraka makantsika ko? Ka tsy mety ange zany ry fity e. Fa maninona? Aleo aloha zarery no andeha any fa rehefa vita ny raharahantsika dia izay indray vao mandeha makany. Za kosa aloha tsy naika an'izany e. Fa maninona indray ary e? Raha sanatria lasa n'olona any ianao dia ahoana ny amiko? Sy ka tsisy an'izany rery malala. Ianao rery ihany no tiako. Aza alefa lavitra moa ny saina e. Tsy maintsy alefa lavitra ny saina ka. Dia ahoana? Oviana zany ianao mandeha? Afaka herinandro eo aho izao ny hainga. Mbola afaka mampiaraka tsara tsika alohan'izay fa aza matahotra indry e. Eny e. So ihany fa efa nasiako deuxième bureau ty fa ratsy zany maty teto. Za aloha tsy mahazaka tsy manana sipa zany e. Ohatry, ary toa lasa saina be ho amin'ny malalako e. Zava-misy no mahavariana io e. Zany e. Tianao andeha lavitra ty zao no mampiasa ny saiko. Sy okizay re zany e. Sady aza rahana alahelo moa ny diako fa asa ange no ataoko any fa tsy hoe inona akory e. Ka na dia zany azy e. Eno fa ndolo tsika indray andeha hisakafo any amin'ny restaurant sa ahoana? Ndao ary ko. Lamina indray aloha zany za sy Victor fa andeha fetra. Amiko verina ianao tsara, tsy miverina ianao vao maika tsara. Samy bandy manana ny ampy izao nareo ka tsy misy perte ho anahy mihitsy e. Ase. Mendrika, makanisa tiany ianao zafady e. Eny mama. Ka inona hono ny ilany mamana zany? Mipetraha aloha ianao anaka. Misy resaka ataoko aminao aloha e. Ka mihaino amin'ny mama ary aho e. Zaho anaka. Na enta mama soa fa misakaiza hono ianao sy laza iny. Tsy marina zany ry mama. Laza manadala foana fa za tsy tia anazy na kely akory aza ko. Zaho lazaiko anao ry Mendrika. Olona tena tsy lambotra ny raha ilaza iny. Tsy tiako raha iny no animbanao no avinao. Aloha jereo fa misy mandondona zany. Ndraso fa jereko ary. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Mandroso aty an-trano. Fa izy zany ry Mendrika. Fa iny avy lavitra ary mama. Manahoana tompoko? Salama ary tovolahy dia mahazaho toerana. Misaotra tompoko. Miala tsiny fa ohatr'izao ny atao aminay e. Tsy maninona ka. Fetra aloha no anarako e. Dokotera avy any Antananarivo fa voatendry hiasa aty aminareo aty.
fa alo mandray anao re zay Jacqueline fetsonana zany lehibe any fokotany eto izy kosa no mendrika zanako ny rainy moa dia tsy eto intsony fefanodomandry ay ve dia faly mahafantatra anareo mianaka raha izany ko alahady ny andro mantsy dia tsy misokatra ny borao fokotany dia izay na tonga dia nakaty aminareo aloha na ny tany manodidina vao nahita ny tranonareo ko ka aza mihafahafa-tsondry enao dokotera misaotra indrindra tompoko mendrika andoaro mangazo aloha anyity vahintsika ity dia tena misahirana mihitsy nareo mianaka izany ko aiza koa moa ao re ataovy aiza mihafahafa misaotra betsaka re mendrika fa ianao io moa zany efa tsy mianatra tsony efa tsy mianatra tsony dokotera fetra atao fotsiny moa hoe fetra tsika ny efa mpinamana izao zany ve tsy hamenatra be dokotera tsy maninona zany sady tsy fanajany zany ko ka tsika nge olona mitovy samy mbola zaza samy mbola tsy manana olo-tiana fetra ty koa dia mampimeka maninona mariny ianao zao ve dia tsy hanana olo-tiana tsy olaingy marina zany ka manana ihany moa zany fa saingy tsy ohatran'ny olona rehetra tsy azo kokoa zany raha ny marina ary mendrika dia mampirafy ahy le olo-tiako saingy odiko tsity zany izy mihevitra hoe tsy fantatro nefa ny zavatra ataony tena mampalahelo kosa ny mahazo anao zany ka vao nahavita amin'ny fianarako dia izao ny asa ty amin'ny mahavoatra ty izao indray otry fa atsika lamendrika ve ty ary misy bandany zany miresaka aminazy zany sady ohatra mibandy vaovao te amin'ny tanàna misy le ry aleo raha angalo arabaina manahoana ianao ry miendrika manahoana laza inona ny vaovao anao tsy dia misy ambara firy fa izao faly mahita anareo izao indray fa izy aloha izy raha tsy mahadiso fetra ny anarany olo tiako avy any Antananarivo any faly mahafantatra anao zany dralahy za koa faly mahafantatra anao laza moa izy teo zay fa ilozako aloha nareo koatra ny somary maimaika kely fa misy zavatra hojerena kely zay koa ny tena mariny ndao ary zay ary fa inona ny dikan'ireny ry mendrika manadalana foana izy iny nefa za tsy tia anazy kory zany ve sady mama koa efa nandrara mafy mihitsy tsy hiaraka aminy ko ay efa andao alohantsika mba hijery toerana hafa indray raha mety efa nomboka hiasa mantsy ara-pitso dia mety tsy dia hanana fotoana be tsony tsy maninona ka ndao ary mandroso lesibera dia mipetrapetra ka inona ny vaovao entiny lava any hitako dodina mafy mihitsy ny eo anamiko ka tsy zany inga lehibe fa misy dokotera indray vao tonga eto amin'ny tanàny dokotera fa dia ohatra mbola tsy didako tsara aloha le olona sady mbola tsy dia fantatro tsara fa na ny anarany raha mbola tsy dia fantatra fa resaka mandeha eto amin'ny tanàna fosa zany dia tena malaza be le izy zavatra tsy fantatra ao ve lazana amiko tena tsy matotra koa ianao tika tena bandy vendrana tsy ka mba mampilaza melory zany nga lehibe sao masy dia isy tapoka tsy mahalehilahy io ka zay tsika vao tsy ahita ho raisinako zay aloha dia marina fa zao mila manafika any andafy avaratra tsika amin'ny sabotseriny ka noho izany mila manomana tetika tsara ianao amin'izany ay voaray zay lehibe fa hona marina moa zany ny amin'ny dokotera raha sanatrika misy maratra ny ekipatsika ka le dokotera vaovao i maty zao azo jonoina tsara anjaranao manao an'izany sa efa adino sady tsy adino ka fa mba maka fahazon-dalana avy aminao fotsiny za lehibe olaina namana vi sa tsy alaitsika ny dokotera fa ataovy ao anaty sainy zany ay aleo fa alamiko zay fa aza matahotra anao lehibe
ehe ka nanahoana ny asa tao ry fetra lamina tsara tena mandeha tsara mihitsy ka sady ny olona etiako efa zatra mamonjy dokotera fa tsy mba mampiasa an'ireny fitsaboana nentim-paharazana ireniko nampiasa ihany ny olona tety fa efa tratra ny fivoarana dia ny ove fa mbola misy ihany anefa manao amin'izao a le fomban-drazana ne tsy hoe ratsy fa le fatra no atahorana sao dia hoe tsy voafeh dia izay ny tena atahorana aminy azy ahoana ny fahitanseny olona aty aminay aty aloha e tena mahafinaritra ka mbola mandala amin'ny fihavanana malagasy tsara daholo mihitsy ny akamarony Say aloha dia marina na eny an-dalana aza tena mbola mifampiarahaba daholo mihitsy fa hono tokoa ary mendrika fa inona marina moa izany ny tena asany laza iny e hatreto aloha dia tsy mbola fantatra loatra izay tena asany e fa ny mahagaga anay dia izy manam-bola be io foana za aloha ry mama dia tena manahy amin'izy iny mihitsy ka fa manahoana koa ianao avelao ana samirery aloha izany ka sa ve mety le arenany ray aman-dreny no ireharehany io azo lazaina manana ny ampy manko ny ray aman-dreny ay fa mendrika ie hitandre raha mety dia mba hoentinao mijery tanàna indray ve andro any saona mila maka-rivotra mihitsy manko za fa tena ohatra ny tena reraka loatra izany saiko izanyko tsy maninona mihitsy ka ary aza mijanona riva be any fotsiny nareo ena ry mama mba nanao ahoana ary izay fehetran'izay e za zany ohatra ny malahelo azy Stefan koa ty efa manomboka tsy atena natsonko dia inona re zany no ataoko e le toerana nandehanany koa aneka tena lavitra e sa ve andehany ihany e izy amin'izany atsoina tsy mandray antso mihitsy sady be asa be foana hony tena tapaka rangany hevitra fa andeha hoany raha pitso ihany dia andeha aleo izay mihitsy no atao e tena nafinaritra ny zavatra nataonareo fa ahoana zao ny atao amin'ireny ekipa maratra reny sa efa milamima ny resaka ao tany amin'ny dokotera vaovao iny ny tena marina lehibe dia mbola tsy tah mihitsy za ay andro any maty za vao eritreritra nandeha hoany izany hoe mbola nanomana mission kely mihitsy aloha za zay vao mandeha makany ay fa mila mahay miresaka tsara ianao rehefa tonga any so mantsy tsy manaiky ny ara iasa amintsika eo iny ka zay vao tena loza aza matahotra ny amin'izany ianao raha zay fo efa taletantsika mihitsy za mampiresaka olona zany eny ariko ie fa iloza kely aloha ianao raha zay fa andeha haka-rivotra kely any avelany any aloha mibandy andao ary zany le tanàna ny tenen'ny fetra tamin'izy ny ala tany Antananarivo iny miala tsiny aminao ary fetra fa tsy maintsy amikitra aminao ihany fa Stefan efa tsy manatsony ary tsena angamba izany aty fa tohatra ny be olona be izany ary ohatra ny vahinany fa hitako an'ity tovavy ity izany andraso rangalo anatonana manahoana ianao ry tovavy manahoana ianao vahiny eto ve ianao dia inona ny azoko anampinanao ie tena vahiny tokoa io fa mbola mitady toerana hivantanana aloha ay fa nga tsy mba misy olona fantatrao mihitsy aty zany afaka mampiatrano anao tsisy olana mihitsy ny amin'izany misy namak'izay aty fetra no anarany mezaka mantsona azy fa tsy mandray telefonina mihitsy izy ay fa nga kosa dia tsy mba nampilaza mialoha taloha anatongavanao taty tsy ny tena naza fa seka mba hanao surprise kely amin'ny fahatongavako ay ka tsy ireo aloha zany tsika makany an-trano dia any toy izy nanydresaka ny tranoko maty tsy dia lavitra etiko ndao ariko
amborahako aminao ny atao-poko ry mendrika tena tiako loatra mantsy ianao fa atao lasa saina be ho afedry izany e nga misy olana tsy misy ka tsy misy olana izany fa mendrika ahoana re izany tsy izany fa tianao fetra so dia mba tsy mety tsony izany ka fa tsy mety ahoana kosa ianao nefa manan'olo tiany tsy tiako manso hanan'olana amin'izany tsika marina izany fa saingy izy ne olona mamitaka fa mino aho fa mbola tsy nisaraka nareo sa tsy izany eny mbola tsy niteny aloha aho hoe nisaraka izay fa za ty izao efa nampiseho foana taminy rehefa izy miantso amin'ny finday hoe tsy tia noho ny fiarahana amin'ntsony izany aleo aloha andinika tsara ary fetraka mila fandinihana tsara mantsy izany fitiavana izany amiko eny tsy mametsiany ianao amin'izany ary rariny be mihitsy ny ianao sady ny fitiavana koa nge tsy sangisangina kilalao akory tsy hafeniko anao aloha ry fetra fa za nge vao nahitanao voalohany dia efa tena tianao koa fa saingy tsy anjarako ny teny an'izany any lohanao lasa lavitra tampoka teo nge mendrika izany ka misy zavatra malasa ny saiko kely fotsiny fa nga zavatra tsy azo zaraina izany afaka manampy ianao nge za misaotra fetra aleo aloha amin'izao ihany ka fa ndao aloha tsika andeha amin'izay fa ariva ihany ty ny andro marina izany andao tokoa re ka hoana ary fitya mety aminao hoe ve aloha le mipetraka ato amiko efa herinandro mantsy izay ianao tonga taty nefa nohatrany tsy dia nahitana resaka firy mihitsy tsy izany ka le olona tadiaviko mbola tsy mety hitako foana hatramin'izao efa nanontany tao amin'ny hopitaly ihany fa milaza fa tsy misy mahafantatra an'izany mpiasa izany mihitsy fa iza nefa izany olona izany so dia mba fantatro ihany manko fetra no anarany dokotera izy voatendry ny asa taty mantsy izy tamin'ny ovinaka sy tadidy tsy tadidiko dia nanaraka azy aty ako ve so dia mba le hopitaly ry avaratana ny ary izany isany izany mbola misy hopitaly manko heniko izany ve oviana izany no entinao makenika ka nytiako ho fantatra hoe inona izany ny tena fifandraisanao amin'izany olona izany misy fetra fantako ihany mantsy aty fa ohatran'ny olo tia ny zanaka lese fokotany raha ny fahazahoako anazy tsy izy izany fa ny tena marina olo tiako olona io ve za ve izany dia alamaina eto tsy manaiky an'izany kosa tsy maintsy mitady fika melezana an'ity fa za ve dia alamaina fotsiny eto fa atao mandinika bia fotsiny ho ahy ianao avelao ry izy hoany zany efa eto afaka manome fahafahaposy izay tianao rehetrarehetra vitako doly tsy mety kosa izany ka sady izany efa manana ny tiako dia aza manantena ny alamaina atao amin'ny trano koa zany ianao raha zany ny teninao tsy maintsy asiana sonia aloha izay ianao vao miala tato laza fa ino ty ataonao laza vonjeo tapenkoatra izao vavanyity dia mahangina sady tsy misy aheno anao koa eo metsovonjeo taovy mafimafy kasiko eo fotsiny mifeo anao raha iantsoantso eo ianao fa tsy misy amaly anao izany eo aleo izao mifanaovana azy mandrosoa manaraka re androso tokoa moko salama ianao raha misay mahazo toerana re ka inona no anampiko anao are salama tsara mihitsy io ka izany fa saika mba iresaka kely amin'ny dokotera aloha
Hoetary ny resaka ao fa miandry ahy ka zao ohatrinona no ifanarahantsika dia any amiko ianao miasa fa aleo tsy ato amin'ity hôpitaly mampalahelo kely ity fa ngatsy mahafaly anao mahita mitsabo olona eto amin'ity tanàna ity ka vahiny marina ianao dia tsy mahalala hoe iza marina tena tsy haiko fantatrao moa hoe inona no natonga an'ireo olona ireo ny alina vao nahita teo tena tsy fantatro tompo fa inona za no antsoina hoe bera lehibe ny dahalo eto tanàna eto Andriamanitro fa inona ity ka zao tsy lava resaka aminao fa manome fotoananao mandritra ny 5 andro andinianao an'izany mila dokotera mantsy hitsabo an'ireo miaramilako rehefa avy manafika izy ireo indraindray mantsy misy maratra izy ireo dia mila tsaboana eny ary andinika ary aloha dia miresaka aminao ihany fa aiza aloha misy anao makenesa any amin'ny fokotany dia any ianao manontany misy ana fa tsy asako izany zay fa lasa dia zao dinio tsara izay resako zay eny ary re tompoko tena enjany ity dia inona reny ataoko Andriamanitro apio tena tsy fanny ianao ry laza tena poziko mihitsy ianao mihitsy ny olona tena kely sainy raha zao fahitanao anazy zao ve dia pozy ny olona anaiky alamaina fotsiny toriko ianao tsy anaiky an'izao afaka mandeha mitory ianao tsy fanny ianao raha zay ianao dia sainao amboarina tsara ary lasa koa mandeha any tena lozy ty maro lasa tsy fanny sako moa ny tonga dia natoky azy ka izy tika olona biby toetra ohatr' izao tena zay izy mianaka ny zava-nisy tany tena miasa ny lohako hoe inona ary zany ny ataoko manoloana n'izany zavatra zany tena efa toetra mibera mihitsy manao tsindry azo lena ohatra n'izany milaza fa mahalala olona ambonimbony eto amin'ny firenena ho dia izany foana ny eto fampitahorana rehefa misy mamaly azy tena mampatahotra ahy izy zany ka izy ane ka efa tena samy mamono mihitsy zany efa nisy dokotera nataony an'izany mantsy tetoko ka inona moa zany fa tsy maintsy anaiky izay lazainy zany dia tonga any koa mahita izay tokony atao dia inona nefa ny ataonao rehefa tonga any aminy ianao izay tonga tany mantsy to tsy tafavoaka velona izany rehefa tsy manaiky izay lazainy dia asainy vonoiny dokotera nge fantatro izay ataoko fa mitandrema ihany anefa fetra olona efa kaiky lange iny so dia enao indray no lasa sorona eny fa zao andeha hiakatra kely eny Antananarivo aloha raha pitso maraina be fa misy zavatra ho alaiko kely izay ihany miverina avany miresaka aminy eny arako tia maraka amin'ny fetra zany nefa matahotra ny teny an'izany amin'ny mama zay ary fa aleo aloha hamonjy fandriana amin'izay izy mianaka mbola andeha maraina be koa mantsy zany raha pitsoko dia tafandrimandry arinareo anaka lasa ary aloha nareo mianaka mety mbola iresadresaka kely fa za tonga dia hamonjy fandriana ary loko eny ary fa mama afaka mba miresaka zavatra aminao ve za hoe ahoana izay ry mendrika tsy zany ary mama fa te hanaraka amin'ny fetra ny Antananarivo za sady za koa mbola tsy nahita ny tany ka naika zany ve izy ozy ianao sady izy anie mety tsy aharitra reseko lahatra re izy ry mama anaka tsy manankana anao fa zao kosa nefa mahaiza mitandrina fa zazavavy anie ianao tsy afenoko anao ihany koa fa
tiako raha mba hifetra ny lasa vinandriko tsy hoe no izy dokotera fa tena olona manam-panahy loatra izy iny anaka. Eny ry mama, efa nitory fitiavana tamiko ihany any fetra fa tsy mbola nanaiky ahy mbola mijery azy tsara aloko. Ary aza matahotra ianao ry mama fa zaza nahazo anatra tsara avy aminao ka tena hitandrina ny tenako amin'ny mety ho loza mandalo a. Ka andao amin'izay raha alohantsika monjy fandriana fa miala ihany tia ny andro. Nareo koa mbola andeha maraina rahatra eo. Zay vita daholo reto ny entana. Aleo amin'izay aloha solakanjo dia andeha hanao veloma azy mianaka dia lasa. Ohatray mendrika fa toa mitondra entana ianao. Anaraka anao afetra. Tsy mandra ny saiko aminao. Dia manaiky an'izany ve ny reninao? So dia ahitako olana izao ry mendrika. Aza matahotra ianao ka efa nanaiky mama. Eny ariko. Inona moa izany fa dia andao izany andeha hangatadalanao amin'ny ao aloha tsika izany dia andehako. Ndao ariko. Andeha re izay ry mamany mendrika. Eny ary anaka dia soavadina reo Lozanay aloha izany mama. Endre tsara zanaka mama. Eny mama. Ka andao amin'izay ary tsika andeha sao dia taraiky be. Ndao ary. Nahita hevitra ho anao zary fitia. Andao mihitsy ianao hoentiko any amin'ny debanay dia hijerena kandra any ianao Matsoravana na mijeranao azy. Inona ary tia milongolongo ty zany eo aty ianao foana mba havalio moa zary fitia. Fa nga moa andeha hitady asa nandehanao katy aminao manam-bola ny ray aman-dreniko Ay, ka raha zay ianao dia ny lalana mody zany ny asiana olona. Inona re no ataoko aleo raha nga mody arahany izany tsy maintsy mahita amin'ny fetra vao mody. Fa atao lasa saina be ho ianao ry fitia. Tsy maninona ary fa hiasa ndao eto any mahafinaritra kosa zany ka. Ka miomana raha anao dia makantsika rehefa avy eo rehefa avy misakafo atoandro. Fa zao aloha andeha tsena vetivety aloha za dia ataovy matsiro be ny laoka zay mandehany ato ny trano mendrika. Mandrosoa dia aza mihafahafa Ary tena mahafinaritra be nge ty aminareo izany fa anareo daholo ve izany ireo izao tanàna be izao? Lovana velany dada sy neniko ireo Ay, efa maty izany ny ray aman-dreninao? Efa maty zareo. Fa soa ihany aloha mba nanana ny ampy zareo mba zany hoe nahafahako nanohy ny fianarako hatramin'ny farany zany dokotera ihany koa mantsy ry dada dia izay no nahafahananao an'izay fa ny asa tany ambany vohatra be tany nahafaty an'zareo. Fa ambany vohatra aiza izany? Zay izao no tsy fantatro sady zahako moa tamin'izany mbola zaza dia tsy nahara-javatra firy Ay ve. Ohatray saika adiniko tokoa. Andao aloha tsika ho any an-tsena dia rehefa avy eo manohy ny zavatra tokony atao zany tsika Sady za koa ny izany mba te handehandeha hijery tanàna fa fetra misy zavatra saika ho resahako aminao izay raha mba mety. Eny fa andraso aloha hikarakara kely an'ireto mofo vidintsika ireto dia amin'izay sady mba mihinantsika no miresaka. Tsy maninona ka. Androany amin'izay ary fetra vao hamaly fitiavanao
sady tsy ela nefa zay reto dia vita e. Ka hoeto ary ny resaka tianao resahana amiko e, meno a? Fetra rehefa nandinika n'ilay zavatra nyresahanao tamiko iny a dia ahoana ki? Tianao koa Zany ary rehefa ely izany fa saingy ny andro fotoana fotsiny Fetra. Zany tena faly be ary mendrika. Aho aloha roako mihitsy malalako ka tena tsy napoziko marina aho. Fa miangavy anao mba hanaja aza ampijaliana koa. Mahazo matoky ianao malala. Tsy ampijaly anao izany mihitsy ary andao amin'izay aloha tsika andeha hiantsena sady hijery zavatra ho anao e. Ndao ary Ka zay se fomba niangaviako anao zany mba andraisanao fity mba hiasa ato amintsika. Zany ele tsy mandany zany rehefa elano mitondra olona eto e. Sady tovavy manja be ohatr'izao ve le tsy dia tsoraisina. Tena sanatrify ka hita loza fandroany ato e. Miala amin'tsolahy dia nahita ato mola. Ka zay zany fity manao irakiraka aloha zany ny asanao ato. Zany hoe ara-iasa amin'ny sefo ihany tsika. Ka sady afaka ampitomboana tsara ihany koa nge ny contrat fa tsy zany ihany sady azo ampitomboana ihany koa ny karama. Tena lozy ty. Tena miketrika zavatra avy ty ranga antitra ty. Mila mailo indrindra fity fa soa hita loza ato indray Fa atao variana be ho andriry fity sa tsy tianao le asa? Tika manomboka rapitso moa za zany dia manomboka zao dia zao ihany fa tsy rapitso ka. Vazivazy ny laza re zany fity moa izy teo. Eny tompoko. Sauf ty tezitra. Matsiravina. Ka ninona Fetra tena mahatsiaro sambatra zany eto anilanao Zany mendrika tena mahatsiaro sambatra koa e. Tanteraka ankehitriny no nofinofiko le hoe iondananao eto atratrako. dia andeha hiverina ny ambanivohitra zany tsika rapitso. Zany fa tena mbola tsy te hiverina. Ka tsy maintsy mandeha tsika e. Ny asa koa ngeky tsy azo avely e. Zahay aloha dia marina e. Fa nisy zavatra nahalasa ny saiko ary mendrika. Fa inona izany? Azonao tantaraina? Momba ny fity le izy. Fa izy ty fity? Ato koa moa le olo tiako le lazaiko anao hoe efa olo tiako izay e. Ay! Za mivoaka maliny dia nivily kely ny tany amin'izareo dia tsy tao izy koa izy ireo ray aman-dreniny fa nanaraka olona any ambanivohitra izany. Inona moa izany fa nanaraka anao iziko? Zahay le efa nahiko hatramin'ny voalohany. Tsy mino an'izany ary mendrika. Mety niaraka tamin'ny sipanisa na tsy haiko izay izao no nataony ihany. Nandeha nanao vakansa mihitsy ngamba e, tsy haiko intsony e. Matoa izy tsy aty dia mety ho izay. Dia izy koa nge afaka manao izay tiany satria za tsy aty e. Tena mba enjana koa izany ka. Izany izao raha misy zavatra mahazo azy ihany dia ahoana? Efa olon-dehibe iny e, sy mahalala ny tokony ataony tsara iny. Fa na izany azy e. Rehefa misy olana nge dia ray aman-dreny foana ny sahirany. Ka ny olona samy amin'ny fiainany rea. Sady avy aloha koa izany resaka izany hoany ka ny amintsika amin'izay izao no tokony ho asiana resaka. Endre malala. Fa ndao amin'izay tsika andeha any ivelany ka sady efa hody rapitso. Marina izany, ndao ary e. Fitia fa mba ahoana amin'izay ho le zavatra nylazaiko anao iny efa miandro fatratra mantsy hatramin'izao nefa to tsy nisy valiny ihany hatramin'izao Ka sarotra be ny ho azy zany e. Sarotra ahoana e. Ianao sefo kokoa.
ahoana moa fomberahako aminao e? Tsy olan'izany sady ianao ane raha manaiky ahy tonga dia lasa sefo fa tsy mpiasa tsony ka ahoana sa tsy tianao zany? Maninona moa raha atao zany? Dia atao fotsiny izay azahoana andreo arena be ireo dia mandositra avy eo. Tena aloera nga izay mihitsy no atao fa atao lasa saina be ianao e. Anka mandinika an'izany zavatra teneninao izany fotsiny ho azy za e. Sady afaka mamaly faty an'laza tamin'ny fanolanana nanaovany anahy koa za amin'izay mihevitra mantsy izy fa ho vita mosy iny zafady. Fitia fa maninona ianao e? Sa tena tsy hanaiky ahy mihitsy ve ianao e? Tsy maninona ary manaiky niaraka aminao Tena faly be ahy. Fa angamo ianao ty zany tsy manambady. Za indray aloha tsy laza marina aminao eto zany efa nanambady aho taloha fa efa nodimandry izy dia efa nery azo taonanao izao tsy tokony olona mitovy amiko mihitsy no alainao e. Fa ahoana kosa e? Tsika ohatra ny tena mpianaka zany ko. Zany ve tsy hamenatra fitiavana anie tsy mifidy taona zany rehefa mifankatia dia izay ko. Eny aryko. Fa amin'ny sabotsy asiana fety be ato ary ampahafantarina ny rehetrarehetra fa vadiko ianao. Eny re antimola. Tonga soanareo anaka. Mandrosoa aloha. Tena reraka zany ka ianao kosa ange tsy mipetraka mihitsy tany e. Mandehandeha foana nefa ny fotoana nandehanana tany fohy dia fohy. Ka nanahoana ny dia tany? Vita verifetra ny antondia. Lamina ilay izy ka naka an'ireo karazana fanafody ireo fotsiny nge nalehanay tany e. Eny ny fanafody anie ka ilaina foana efa firy ny olona nitady anao teto foana hatramin'ny ianao tsy teo iny. Ny sasany aza moa ny hevitra fa nyroasiko mihitsy hono ianao. Ny olona anie mahita lazaina foana e. Andeha akaina mihitsy aloha raha olona ka rehefa avy eo vao miresaka fa reraka zany ndana re ndana. Eny renaka ary fetra ahoana? Za mbola iresaka zavatra aminao raha mety aminao. Za mantsy efa zatra mandeha dia tsy dia reraka. Fa resaka inona hono zany e? Momba ny be raha eny ao anatiny ihany aloha izay e. Fa ny voalohany aloha dia momba anay sy mendrika. Fa misy iny ao aminareo sy mendrika? Tsy zany fa mifankatia izay sy mendrika e. Somary ohatrany hoe matahotra ihany aho ilaza an'ilay izy fa saingy tsy maintsy lazaina anao ilay izy e. Reniny mantsy ianao. Ay ve amiko aloha rehefa ianao no safidiany dia tsy olana izany e. Zany ve? Fa ny zavatra lazaiko anao oka tsy ampijalianao ny zanako tokako manko ane iny. Mahazo matoky ianao fa tsy ampijaly azy ahy e. Tena tiako ne mendrika e. Ary ampiakatra azo andefa mandriko mihitsy ny faniriako. Matoky anao aka. Ka manahoana aloha izao ny ataonao amin'ity bery ity? Ka ho any aminy angamba izao amin'ity herinandro ity e. Dia hitako ny atao manaraka. Ka mitandrema ihany fetra fa izy iny anie ka efa tena fetsy be. Eny e. Aza matahotra anao fa maily foana e. Fa angamba andeha akaina kely aloha fa tena mbola andeha voakany mantsy za sy mendrika avy eo Ndao ary tsy maintsy za aloha zany no ikarakara io. Miala tsiny ndrery ny mama fa mama mendrika mantsy. Zay ary aloha e. Fa ianao ngery fity tato ato izay ohatra lasa alipody foana e. Fa nga dia tena mitombo be ny asa ao amin'ny berao e. Otry fa ataonao inona moa zany raha tara fidiana ary ahy e. Za anie ka tsy vadinao e. Sady ohatra lasa be efa malinana ianao e. Sa maninona e? Maninona? Ataova tsy hainao raha misefa tsy misy idiranao fiainako
tena mitady raha ampiko mihitsy ngamba ianao io a. Atao vera hoe jereny sao dia heverinao fa matahotra anao ary andeha koa afatra dia ho aiza mity andro efa alina koa nefa e inona nefa nesanao saina amin'izany akalilamba koa dia andeha ay ka mandehana koa ary dia aza miverina ntsony eny lasa ho hitako eo ianao zany andeha solelaka ty zany indray rehefa eo hoe hiverina hipetraka ty aminao ary lazy dia atao izay ka hahitan'ny adalako ianao amin'izay fotoana zay mbola tsy fantatra izany sao dia ifanohatra amin'izany ary ny zavatra tenisy eo atsy ho aty lasa tena vehivavy kely saina sady inona koa moa no tiako nisako saina amin'iny efa azoko ny tany aminy sa velao koa rangainy andeha ihany zay azahoana mendrika indray zao niketrehana fa fity efa tsisy ilaivana azy intsony tena tapa-kevitra tokoa zany ianao dokotera Fetra fa hiara-miasa amiko eny tompoko tena efa nandinika lalina mihitsy ahy ary vonona tsara kehitriny ay fitia ahono vigny aloha ianao azafady ho avy fity ohatray fity hoay Fetra mara fa nga mifakalalina nareo tsy mifakalala zay ka ndray ry fity tena velao anko ranga rehefa tsy mody tsy te halala izy efa manana mendrika koa tsy olon'izany ohatra mivariana be any dokotera Fetra zany mandehana angalao betsao izy ry fity tena misaotra betsaka fa tena tsy mikasika alikaola tompoko ay oka ihany zany ry fity fa hono anomboka mifanarahana tsika zao eny tompoko mandehana amin'izay vonjeo ny asanao ry fity eny ary atsoky ihany ianao raha misy zavatra ilaiko anao tampoka rehefa avy eo eny Fetra hitako ihany ianao tsy maintsy hitady fomba iresahana aminy ahy ka zay zany zareo fitia manolo manomboka izao rehefa tsy eto satria izy mivadika mila ajainareo ihany koa izy ny dikan'izany aleo tonga dia andre fitenenana mihitsy ahy mibirao ny dokotera Fetra tamatrao mibiraoako eny hoe laza kosa avadika na ndraikiny zany hoe tsy atao mpitaritafika tsony izy fa aleo hiambina ny tanàna zay ny didy mazava mety zay mino fa mazava be zay ka alefaso amin'izay ary ny sakafo samy manao zay mahafa-po azy nareo ay ve ianao ka dokotera fa heverinao fa inona nga ka miendrika kosa ndre tsy nanazavana tsara tamin'iny fa efa mba nanahoana izy zay ihany any izy ihany ka salama tsara mihitsy ay mahafinaritra zany ka tena efa elange zany nanirana azy fa izy tena tsy mba mety manaiky ana mihitsy zany ka tsy anjara zany ianareo matoa tsy tanteraka aloha tsy teny mihitsy fa tsy tenenina mihitsy loha efa miaraka izay sy mendrika ohatra ny lasa saina be ny dokotera Fetra zany sa malahelo azady tsy azoko fa malahelo an'iza moa ka mendrika fa izandray ay ve ka za sy mendrika ny tsy mpifanininy mpanamana fotsiny zaiko ay za kosa izy ary angely laza tamina hoe olo tianao ny ianao tsy haiko mety te andahanao fotsiny izy matoa ny teny an'ireny sady izy mantsy ny laza tamiko fa manadala azy foana hono ianao dia zay ny antony nanaovany an'ireny ay eny fa aleoloha any zany resaka zany fa aleoloha sina mafampana kely amin'izay ary mahazo tonga ambiseka ay
ianao tsy mandray ny ty tsy mandray an'iny a aleo aloha andeha ngambe ena re fetra de resaka aminao any efa matohatra sao dia hita amin'ny be ireo nefa mo maninona izany ohatra ny hoe mpiara-miasa fotsiny dia mba mifampiresaka tsy manao resaka fahafa fotsiny aloha izay no atao e ohatra y manatona tifity izany aleo andrasana hoe tena laza mampalahelo mihitsy ane fetra mimponeta tanàny izany e tsy misy mpitsabo-tsony eo amin'ny hopitaly lasa misy maty foana re mpitsabo-panampy koa nefa mbola tsy dia tena mahafety tsara n'io azy io fantatro mihitsy izany ry mama nefa tsy avelangabe raha miasa entsony nge ah e dia ahoana ny atao fetra dia ahoana raha fantatry ny lehibenao zao zava-misy izao hatreto aloha mbola tsy mahafantatra zareo e ary aza manahy ianao fa efa mitady vahaolana e ny teny tamiko mantsingabe raha fa satry noho ny vitsy mimponina eto dia afaka maka amin'ny tany izy tena ratsy saina io rangahy io e tanyn'olona efa nalainy maro be ireo dia mbola tsy ampy azy foana sady amin'izay nge dia tany tena mahavokatra be reny mihitsy no alainy e fa maninona nefa raha toriana any io e asa verimaina ry fetra ny manao an'izany a efa nisy nanao an'izany teto fa reraka fotsiny lenao mitorindray no azon-javatra tena enjany izany a nefa ny zavatra rehetra ne ka misy farany daholy ka inona ry izany no ataonao hoe sahiaritra ao ihany efa nanaiky ary mendrika dia tsy maintsy tohizana aloha ny fanekena sady misy zavatra koa nge any e fa misy inona ry fetra raha tadidi mendrika le olo tiako le lazaiko anao tamin'iny a dia miasa ao amin'ny gaberao koa izy izao eno a izany ve fa tamin'ny fomba hoana moa izany no nahatongavany taty fa inony izany fa izany tsy maharaka mihitsy e aleo fa tantaranay amin'ny mamy eo izany rehefa avy eo e za koa izany tena aleo aloha dia akahina kely aloha fa tena reraka be azy izany ka dia tena tsy namelanao mihitsy izany zary fitira-jao ny hafarako a lasa mpiandry tanàna nefa tady dio fa zangy eny nanavitra anao e fa nanaovanao anahy monga zany mory e tsy mafy tamiko reny valiny nataonao izao e ka dia mialatsiny ary fa tsy maintsy olazaiko amin'ngabe raha mifetsika ao amin'ny dokotera fetra isy asako saina amin'izany e ataovy izay ataonao fa tsy rarahako mampitabataba be anareo ato izany e enko any ivelany any mihitsy marina ko so ihany ianao fa tonga ary sokafo tsara ny sofinao ry fitya olona efa manana olo tia no dokotera io mandehana ianao any e aika na miaraka amin'ny vavako miteny lasa koa e fa inona ny zavatra ny seho teto ry mademoiselle fitya fetra marina ve ny zavatra ny teny ny laza teo iny ie tsy mandangy laza fa marina izany efa manana olo tiana miaraka amiko a izany very fetra e dia ahoana izany ny amintsika ka nefa ny izay ny nandehanao ko aty e hitady anao tsy mety amintsika ntsony miaraka ry fitya fa ahoany ka satria ianao namitakafoana tamin'ireny fotoana rehetrarehetra izany ny hevitra mantsy ianao fa tsy fantatro ny zavatra nataonao a sange naleoko nangina tsy niteny tamin'ireny fotoana ireny eny fa izany ka efa niova ry fetra e raha sitra koa dia andoantsika so ianao efa merina izany hoe mbola tianao e tsy mety izany ry fitya ianao efa vady mipampiasa dia tsy mety izany ay raha tsy hainaika ianao dia hitanao tsara eo koa ny toena androany bera bero
Ry mama, fa mbola tsy tonga foana nefetratra amin'izao e. Ny andro nefa ty efa mialina ihany. Ka na za koa zanaka mba tena gagako. Dia inona ry mama no atao a? So sanatria ka misy zavatra mahazo azy ary any e. Mitony elo ianao anaka. Io fahapairana io ane ka tsy avy tan-javatra e. Tena leo aho any amin'ny gaberany mihitsy ka. Tsiry mendrika, tsy mahazo mandeha ihany ianao. Andray ry mama. Eny e, tsy maninona raha izay hitanao fa mety. Aleo ary fa andeha atory aho. Ie, izay mihitsy mety. Dia sahany lavery fetra ny saika nanolana mivadika hoe tena mitady loza mihitsy ane lazany. Hitsabo an'ireo miaramilako rehefa avy manafika ny nanakaramako an'la fa tsy zavatra ohatran'izany a. Tena tsy marina izany tompoko, tsy nanao an'izany a. Dia fity indray izany mandainga amin'lahy. Mandainga io bera. Efa saika nala ny akanjoko izy dia izany antsoantso anao teo inko. Andray, ianao mihitsy nge mandainga ary fity Laiko izany. Tsy lava resaka fa zao a. Tsy maintsy fatorako elahy zao satria nanao ny tsinety. Io zalahy idioany io aloha. Oka moa hoe tsy nanao an'izany aho e. Fity mihitsy mandainga fa tena tsy nanao an'izany a. Aha, andao amin'izay koa tsika ry malala andeha atory fa efa alimbe zany andro zany a. Dare. Antombolatro. Matsiravina. Oka zalahy, oka e. Oka e. Indrisy fetra. Mampalahelo anahy ianao. Nefa izay ngamba mety lalanao e. Sara roa izany ny lalantsika manomboka eto. Ianao manana olon-tiana, za kosa efa manambady ada. Dokotera. Fa izy zany e. Laza ihany ty. Andao andositra antsika fa avotako ianao. Andao e. Oka ihany amin'izao ka. Tena tsy te hahita loza. Raha te hanampy ahy ianao dia alay vao ty le kitapo misy fitaovako ao iny. Eny ary, izay fa lasa vetivety a. Miala tsiny fa tsy maintsy manao an'izao ary fity a. Ka ty ary le kitapo dokotera. Ay vetivety kosako. Misaotra betsaka e. Fa inona moa izany mahatonga anao manampy ahy ohatran'izao aloha e, tsy azoko. Ka zany anie dokotera fa fitiany eny nahatonga nalasa mpiandry tanàna ohatran'izao e. Zany e? Sady ny tena marina koa tia anazy nge zahay. Ay, hitanao, ty misy tsindrona. Ataovy izay ahavoatsindrona ny berany ty. Zay no engaviako anao. Fa tsindrona mampanina nefa ty e. Ataovy fotsiny dia hitanao ny vokany rapitso e. Eny ary e, izay fa lasa dia aza miteniteny be tsony ianao a. Ndao ary loha. Vitany aminao androany ry bera. Na higatra aza tsy raharahako raha ngah zany a. Sady mino fa tsy hisy ahalala mihitsy izao fa tsy laza ihany. Fa inona izany mampikiropaka amin'ny mama vao maraina io e. Kalozana e anaka e. Fa misy inona ry mama? Sanatria ve ka nisy zavatra nahazo amin'ny fetra e? Tsy izany ka. Fa inona e? Tonga teo vao maraina laza fa maty io maraina io bera. Maty? Fa ngah hono narary izy tao e. Tsy narary izy fa mibotsina be ny kibony. Dia sepitra izy ny farany dia izay no nahafaty anazy. Zany. Ka inona ho izany ny loza amin'izany ry mama ka? Izay no lalana ho azoko. Mino aho fa faly daholo koa ny olona eto an-tanàna fa maty le mpampiorooroko. Izay aloha dia marina e. Fa ilay jereo ka aloha izany olona mandondony izany ka. Fetra. Fa izy izany ry mama. Manahoana mendrika? Fetra. Tonga ihany ianao. Ie. Tsy naninona malalako. Tsy maninona ka, tsy maninona. Fa inona ny zava-misy tao ry fetra? Miala tsiny izy mianaka. Zany namono angabera. Tena enjana izany a. Ka noho izany dia tsy maintsy miala teto aingana. Za koa naraka anao ka.
fa nga misy mahalala ny nanaovanao an'izany famonoana izany. Ie, laza ihany ny mahalala an'izany dia nareo mianaka zao. Tonga dia iainga zao dia zao ary izy mianaka. Fetra, aleo tsy mandeha ianao. Andraso voalevina andrazana. Fa ahoana? Misy antomatoa miteny an'izany. Eny ary e. Ary aza matahotra ianao fa iny ane ka olon-dratsy eto an-tanàna e. Raha ny tokony ho izy aza dia ianao no memboninaitra. Marina mihitsy izany lazay mendrika izany Fetra. Eny ary fa hijanona zany e. Laza, fona tamin'ny zavatra nanaovako anao ireny. Kodiara-tsara tokoa ny fiainana. Mamelanao zary fitia. Ny tena marina nge dia zako ne tia anao e. Eny, tsapako izany. Saingy ahoana kia ha? Tsy afaka anao an'izany ary Laza satria maninona e? ka zaho sy dokotera Fetra ny ka efa miaraka e. Efa tsy ho anjara tsonony ianareo matoa efa miaraka mendrika izy e. Sady efa manana ny lalany manokana ny izy. Tsy maintsy hiady ary Laza. Tiako ne Fetra e. Nanenenako mihitsy aza nanitsakitsaka azy tamin'ireny. Eny e, dia tsy haiko tsony aloha fitia. Zavatra marina zany lazaiko anao zany. Fa sao nianga viko anao e. Aterana amin'ny trano misy ilay ankizy vavy izany fa hiresaka aminy. Hiresaka sa hiady aminy e? Ianao koa? Raha za aloha tsy makany aso dia ho afa-barakany ianao. Tsy hiady ka. Hiresaka amin'ny lamina fotsiny a. Manome toky anay ianao a? Eno a. Andao ateriko any ary ianao e. Fa ny zavatra nahagagary Laza dia nahafaty amin'ny bera. Olona natanjaka tsara ne izy omaly nahafatesana iny e. Zany aloha dia tsy ilaza ny marina zany mihitsy ka. Na za koa rangery fitimba gaga e. Tonga dia nibotsina be fotsiny izao ny kibony tsy fantatra hoe inona ny atombohan'ny aretiny. Olona salama tsara iny. Tsy hitazona andreo arenandreo ary Laza. Ny ataoko izao a. Dia hiresaka amin'ny Fetra dia hiverina an'Antananarivo izay. Ka inona ary zany no tiana ho lazainy e? Mekanao izy rehetra e. Fa andao tsika andeha amin'izay. Ay, andao ariko. Dia izay ry Fetra ny tena tondriako aty aminao a. Fona. Fitia. Tsy mety amintsika tsony ho amin'ny miaraka. Aleo sarahany eto ny lalantsika e. Tena marina be izany ry Fetra. Eny ry Fitia. Zara teo efa miaraka mendrika e. Sady tsy tiako haratra ny fony e. Efa nanome toky azy fa hivady izay. Mahirezaka ia. Lalam-piainana daholo izany. Fantary fa samy manana ny lalam-piainany daholo ny olombelona. Marina mihitsy anky izany teny izany ry mendrika. Matoa tsy tanteraka ny anareo a dia tsy anjara izay fa samy manana ny lalany olombelona. Eny e. Ary efa andeha izany raha izay no tianao e. Velominareo. Ohatra ay. Aleo enjehako any iny zareo fa sao dia anaonao foana any a. Andao Laza. Enjany tia marina ka. So ihany koa aloha mba vita mora ihany le izy e. Fa raha iny angamba ny vehivavy mahery setra reny a. Tena mety nisy zavatra anseho teto. San'izany Fitia e. Sady tsapany koa nge fa avy aminy nahatonga ny fisarahana teo aminay e. Sady zako nga moa anaiky mora an'izany. Ny afatry fotsiny dia hoe mahaiza mifankatisy mifanajy. Efa lalana ho anareo izao. Misaotra betsaka mama. Tonga dia homanina amin'izay koa raha antsika malala. Zay mihitsy. Lasa mpanan-karena ihany laha ty Laza. Fa le nahazo amin'ny Fitia kosa aloha tena mampalahelo e. Namony tena. So ihany fa teo dokotera Fetra mba nahalalana ny fianakaviany fa ratsy zany a. Eny e. Fa teto aloha mbola tsisy mahalala ny nahafaty amin'ny bera e.
inona tsoa moa izany ny asako saina amin'izany e efa mpanan-karena ary izao sady efa samy manana ny lalany lohatra eto. natolotra malay misaraka groupoanareo teo ilay tantara indray ny aino mitondra ny lohateny hoe lalana roa, tantara no soratan'ny Andry Tafita Mikael. Novelomin'ny Tsiry, Miray, miaraka tamin'ny Tovo, Saloy, Ioby ary Landry Steven. Nandrafesona nantotosa Tovo Andriambololona, studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.